Iray ampaha-telon'ny vahoaka Malagasy sisa no mahalala ny hasim-piandrianany na dia samy manana ny azy avokoa aza ireo fokom-pirazanana 220 misy eto Madagasikara. Amin'ireo anefa tsy misy mampianatra izany fitaizana ara-piarahamonina izany intsony ny ankamaroany noho ny fahasahiranam-piainana menjady sy variana fotsiny mitady izay rapaka, hoy ny mpitahiry ny hasim-piandrianana Madagasikara ao amin'ny tranoben'ny. Manana ny hasim-piandrianana iraisany ny foko rehetra eto Madagasikara ary izany indrindra no mampiavaka antsika amin'ireo firenena sy nosy maro eto amin'izao tontolo izao. Ain'ny zava-boahary rehetra no fehezin'izy io ary mizara telo mazava tsara izany dia ny hasim-piandrianan'ny tany sy ny fanjakana ary ny an'ny vahoaka. Amin'ny no itoeran'ny fototra iterahan'ny fomba sy ny fady ary ny fifampitaizana. Saro-pady ary mahatonga loza sy fahasimbana araka izany ny hasim-piandrianan'ny firenena. Taratry ny fahapotehan'ny hasim-piandrianan'ny Malagasy ny fanjakazakan'ny vahiny amin'ireo harem-pirenentsika. Mila fanarena zany ka etsona ireo Iray aman-dreny isaky ny fokom-pirazanana. Ny foko 220 misy mivelona eto amin'ity tany nosy ity eto Madagasikara zany nge dia samy manana ny hasim-piandrianany ny fokom-pirazanana tsirairay ao anatin'ireo fokom-pirazanana 220 reo. Ka nefany misy ny hasim-piandrianana zay an'ny foko tsirairay avy, fa misy ny hasim-piandrianana zay anankiray hitambarana zay tenena hoe ny hasim-piandrianan'ny Madagasikara na ny hasim-piandrianan'ny gasy sy ty tany tikatra. Ny hasim-piandrianana zany Ain'ny zao tontolo zao sy ny voary rehetra amin'ny lanitra sy ny tany io dia ny hasim-piandrianana mizara telo ka. Ny hasim-piandrianan'ny tany dia ny hasim-piandrianan'ny fanjakana dia ny hasim-piandrianan'ny vahoaka. Ka raha ho an'ny vahoaka zany ny hasim-piandrianan'ny vahoaka zany dia ny dina, ny fanahy maha-olona azy dia ny dina maha-olona azy dia ny zo maha-olona azy eo amin'ny fiarahamonina amin'ny ara-tsosialy zany na ara-pahasalamana na ara-ekonomika, indrindra zany eo amin'ny ara-fanabeazana. Dia io no lalàna fototra amin'ny ny fokom-pirazanana anankiray satria avy amin'ny hasim-piandrianana io no fototra hipotrany miteraka ny fombany sy ny fadiny sy zay rehetra ifampitezana. Ny hasim-piandrianan'ny foko 220 mbola mipetraka satria voajanahary le hasim-piandrianana ka tsy ho foana mandrakizay mihitsy. Fa ny zavatra mampalahelo fotsiny dia ny fokom-pirazanana 220 io atao ny ampaha-telon'ny amin'ny fokom-pirazanana anankiray dia efa tsy mahalala sady tsy mahafantatra tsony mihitsy zany atao hoe hasim-piandrianany. Izy ny anazy mihitsy tsy fantany ohatra salamy nimerina zao. Nimerina zao raha antaninao an'izany atao hoe hasim-piandrianan'ny nimerina zany dia ny ampaha-telon'ny nimerina tsy mahalala an'izany. Ny ray ampaha-efany mahalala fa tsy miaina ao anatin'izany. Dia atao hoe ny ampaha-telon'ny sisa zany no miaina sady mahafantatra an'izany no mitandrina sy manaja an'izany. Ny gasy ane zao tsy manana fotom-pisainana sady tsy manana fotom-piheverana na tsy manana fototra tena eritreretany ivelomany sy iainany. Fa ny gasy zao dia ny hoaniny androany tediavina omaly dia ny hoanina rapitso tediavina androany. Zany hoe tsy manana eritreretiny afa-tsy ny sakafo hoaniny sy ny lamba tafiny. Zay tsisa ny akamaroan'ny gasy. Fa tsy afaka mieritreritra zany hoe hasim-piandrianana zany hoe zay ne no entina miaina sy velomany zay hasim-piandrianana zay. Ny fanapotehana ny hasim-piandrianan'ny tany zao ohatra dia ny fandorana an'le ala tsy amin'ny antony sady misy zava-boahary voajanahary tsy misy eran-tany nefa misy eto fanaovana fanafody mahavelona ny aina zany. Nefa an'ny fiandrianan'ny tany reny ny vatosoa ny volamena dia mondra rehetra ao anatin'ny tany. Ro zavantsoa voajanahary ao anatin'ny tany rehetrarehetra sy hain'olombelona atao nefa somparan'le olombelona ary tsy hiverina tsony mandrakizay indrindrandrindra hoe ny vahiny no mandroba azy sy mandripaka azy dia ny hasim-piandrianan'ny tany mihitsy ny potika sy very ary tena vohosihosy mikasika momba an'izay. Fa ny hasim-piandrianan'ny fanjakana indray iny tsy adikevitra satria ny fanjakana efa fanjakana republikana zao fantatry ny rehetra hoe ohatry ny ahoana ny hasim-piandrianan'ny fanjakana. Fa misy mahasamihafa azy ihany ny hasim-piandrianan'ny fanjakana mahagasy sy ny hasim-piandrianan'ny fanjakana republikana. Fa igny tsy valam-parana fa fantatry ny olona ny mahasamihafa an'io. Fa ny hasim-piandrianan'ny vahoaka zany ny tena mampalahelo. Ny hasim-piandrianan'ny vahoaka zany tsy voahaja intsony ny hasim-piandrianan'ny vahoaka satria ny hasim-piandrianan'ny vahoaka anie dia ny fanahy maha-olona
de ny zoma olona de ny dina olona de ny fanahy sy ny fomba de ny fomba sy ny fady de ny fady sy ny fiainany zay ane le hasim-piandrianany vaoka ka ny aiza am'ireo ary no voaja ny aiza am'ireo ary no voataiza sady tsisy fampianarana momba an'izany ko mandrava sy mamotika an'izany ny betsaketo de farany very ny hasim-piandrianany vahoakane fa ny vahoaka tsy malala hoe manana hasim-piandrianana ane ny vahoaka fa tsisy fantany afa-tsy ny hoe zon'olombelo ny fikambanana ara-pivavahana rehetra be deaibe misy sy ny eglizy misy eraky ny elakelatranony Madagasikara io tsy mampiverina ny hasim-piandrianany Malagasy io ny fanjakana republikana tsy afaka anao ary satria tsy mahafantatra no tsy tafiditra ao anatin'ny fandaminan'ny programany ihany koa ny hamerina ny hasim-piandrianana mahagasy tsy ao anatin'izay dikan'izany tokana ihany afahana mamerina ny hasim-piandrianany mahagasy na hasim-piandrianany Malagasy io dia ny famorina sy fanambarana atambatra ny hasim-panjakana velona ankehitriny zany hoe reo mpitahiry ny hasim-piandrianany Madagasikara ny mpitahiry ny hasim-piandrianany Madagasikara de reo mpitahiry ny hasim-piandrianany fokom-pirazanana raiky amby roapolo isaky ny tany misy azy de isaky ny fokony ary isaky ny toerana misy azy zay omeny ny gasy anarana hoe ray aman-dreny zany hoe iny ray aman-dreny zany hoe doyan'ny kastanao am'zareo zany na hoe ray aman-dreny zoky olona ao anatina fokom-pirazanana anankiray